Mandray anjara lehibe amin'ny famongorana ny valala eto amintsika ny fitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara na ny IFVM ho an'ny topiadina 24 raiky amby 24 faritra miisa 8 teto amintsika no niasana anisany faritra Atsimo manontolo natratra 703 hektara ny velaran-tany nisy valala izay voadaroka na ny surface traité. Nankapabena aloha raha ny asan'ny fitoerana famongorana valala tamin'ny campagne lasa tao aloha dia voafehitsika ny valala. Nisy tena nisy tokoa ny valala nerana nosa fa ezaka izay nataon'ny fitondram-panjakana dia voafehy ny valala. Ny nampiavaka azy tamin'ny fotoana ity moa zany dia nisy valala tafiditra ao anatin'ny toerana izay saro-dalana sady ihany koa sarotra be ny sécurité. Ka zay dia nampiasa zahay reo angidibe anankitelo fiaraha-miasa amin'ny ministère anankiroa dia ny ministère de défense ministère ny fambolena fa esain andeha mbalana anankitelo amby folo no tratra ary maty avokoa. Anisany nandray anjara mavitrika amin'ny ady amin'ny valala amin'ny aire grégarizienne numéro 4 ao Ambovombe izay misy ny toeram-pambolena nanaovana ny titre vert anarafaly ny IFVM. Ny fitoerana famongorana valala dia mandray anjara feno ato amin'ny titre vert social ato anarafaly. Ny antony dia tsotra mba hiarovana ireo fambolena ireo mpisitraka ato amin'ny titre vert. Tsara ny manamarika fa toerana ity dia ao anatin'ny aire grégarizienne numéro 4 zany hoe tafiditra tsara ao amin'ny toerana izay misy valala. Ka noho izay indrindra dia tonga eto zany zahay mametraka ny paikady rehetrarehetra ary manentana ny tantsaha mba hanome vaovao any fitoerana famongorana valala raha vao mita tranga malala ary zahay koa dia mametraka paikady eo anoloana ireo mpitondra fanjakana aty an-toerana mba hahafahantsika mamongotra ny valala amin'ny tokony. Efa manomboka ihany koa ny fiomanana amin'ny topiadina manaraka ho an'ny IFVM na ny fitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara.